Ary iny zany zavatra mamofomofona be zany. Fatim-boly sa fingotra ny dorana? Inona tokoa zany ry Zoro a? Marina tsy mahasosotra be izy zany. Tena tsy zakako ka. Marina tsy tao fanina. Kay, mangatsiaka be aho zany. Tena andeha hody aho fa tao voan'ny tasy ka. Nanao hoe jereo kely zany ry Zoro. Tena tsy zakako. Mangatsiaka be aho. Lozako nareo fa veloma tompoko. Sepotra marina. Finy zany ry Zoro a? Mitsofin'ny rivotra angamba le bato fasinao fingotra lavy teo am-baravarakely dia latsaka tao anaty fataperana nandrahoako laoka dia izay midonak'izay. Ary nakaiza ny vahiny teo? Lasa izy fa tsy zakany nono fa ataona nepitra azy izany fofony izany. Mba hafahafa koa zany. Ka raha tsy velona matotoka tsy hatato fingotra dorana. Alohan'ny hijery vidéo tompoko, abonné. Bondy MMJ. Fantary indray amin'izay mitondra ny lohateny hoe avelively malalako. John? Ndry, zava reno antsoninkala kely ty. John ao a? Fa John, manahoana? fizary ty ry John. Marina raha tadidiko. Afa baraka mihitsy marina amin'ity fanatonoany ty a. Andray, hitako ihany ianao. Tsy aleo mipetrapetraka etsy. Ka tsy zany mantsy fa somary maimaika ahioko. Ay, ndao ary fa tsy maninona e. Sady mandeha tsika no miresaka. Ary tonga de misisika ho sakambinina. Fa ahoana zao ry John? Iza marina ty? John, hita moa fa ty John no. Andraso kely aloha mademoiselle. Andraso kely aloha mba asiana fanazavana kely fa tena ty moa John no. Zange ty anao e. Adaladala va reka ala kely ty sa misy John vatany mitovy amiko any. Aleo ranga aloha sakambinina fa efa izay nitadiavina. Jereo ty izy. Sipa kely tsy mahasosotra kosa aloha e. Ta izary no nahalalany ahy. Azoko antoko aloha fa tsy mbola ny firapy sipa kely ohatran'ity aho. Izary ty. De araroty aloha ny andro azo anaova-tsoa fa ny valala hono tsindro mandram-pavahady ry John. Sady misakambina koa ve letsy de mba voatana. Hitan'ny John itsy saribakolo be amin'ny vitrine itsy. Aiza? Io ka. Vidian'ny John ho ahy io rehefa vita ny raharantsika. Oka aloha. Tena sipa kely mahalala ny lahy ty ry John ka te hanataka sy te ho bevinany fotsiny eo. Mademoiselle. Ary maninona ary no miavinavina be amiko ianao e? Inona no ratsy nataoko anao? Mademoiselle, tsy mahalala anao nge aho e. Olo-kafa aho fa tsy John zany ny anaranao? Anarako tokoa zay kanefa efa hita ho fa tena John ianao e. Fa anga moa de voatery io zarery no anan'izany anarany zany eto Madagasikara e. Eny e, mety maro be tokoa fa ianao rery no lay John tiako sady ty any manko chéri o. Fa ahoana ty raha John? Mody adala ve ty sa tena misy John mitovy amiko fantany ano any? To ty tsaroko nanana namana ohatran'ity aho ka. Tena efa mpifamofo mihitsy angamba ty isy zany John zany. Inona reno ataoko e? John? Maninona? Inona ary no mampangovotra n'ity fetifety teo? Marina tsy marary angamba izy ty. John o, ty moa John e. Any moa o. John, zay fa veloma. Andraso kely aloha e. Andraso aloha. Andraso a. Mademoiselle. Andray. Tena lasa marina. Fa ahoana zao ry John? Izy ny sipa kely iny. Olona mahalala ve sa
olona mody fanina sa olona mody anataka dia misarisary soro aloha tovovavy tsara tarehy sy mihaja toy ireny ve nefa dia anany eritreritra azy toy izany ny ratsy anefa hono tsy misy tandrony a indrindra eto amin'ny filileto tsy haintsony izay amboty sy zanak'ondry dia ahoana nefa toa lasany sady ny foamam-panahany se raha tsy izany fofon-dranomanitra mbola tavely izany dia no heveritra ho nany nofo mihitsy aho iza reny raha mba toy ireny letry jauna no marina tsy tena ravaky ny tokantrano ireny ka mba iza ary nefa elako moa dia tsy mananontany ny anarany sy izay misy azy akoriko esy aleo aloha andeha hamonjy birao fa eto ny lany vinany to manenjy-borona an-danitra eto fotsiny eo ndry fa nakaizako ary ny mpakeny sy diarako teo sa adinoko any an-trano ve toa ohatry ny netiko nefa ka mba nataoko aiza vetivety teo ary Zoro ahoana tompo aiza ianao préza madama midira aloha ianao dia mipetrapetra hita za dia hipetrapetraka madama fa misy inona kay jany fa izao ry Zoro ny momba ny jauna re fa manino ny jauna tompoko izao no izy fa hainonao tsara hitadiavana vady manko jauna hitadiavana vady sa mpitadiavana hitadiavana ka ny fianarana efa vita ny asa efa sambony mahavelona tsara ka inona indray eno a madama vehivavy ravaky ny tokantrano sy zazakely mba hitomany sy sangisangina sisy izany tokoa ka inona ary no anjara manandrify ahy amin'izany re madama aza hitako laka izany hoe ampanamboarindra matoty vady ho anjanany ao azy ty dia mbola mpitovy sy mbola verjina masina foana hatramin'izao no ny tavitry sy ny henatroko andrikala soavatsara reny ka izao no izy ry Zoro fantatrao moa hoe rova zanak'Rabary le any an-tanàna ve ie vao navita fianarana koa kalaniny iny toa hoe miandrasa moa izy iny aikosa ka izao alefako hidina ny anatitra volan-drabary anararoro laram-pijo eny tompoko dia mba tsitika ho any izany ny resakako ory madama marina reo tian'iny jauna mba marina moa izay ngambana ianao ary mahazo mpisaina liana voe fizy izay mandrosoa re anako ie androso tokoa moa izany ka hoana inona hono zato dinika amafananareo mianakato izany ka miresadresaka amin'ny fiainana re anaka fanga dia misy dinika amafana inona moa eo eno ka ahoana ry Zoro tsy misy ambara re tompoko dia andeha hidina hijery ny zanak'Rabary zany sika rapitsoko zanak'Rabary iza zanak'Rabary atao inona ie miresaka ny rova zanak'Rabary tokoa re zahay anako ahoana tsy mba azoazonao ve izy iny orineny dray fa saika adinoko anareo nahita vady tokoa nahita taiza nahita tary any izy any hitako tary an-dalana tary le izy aza be vazivazy eo ry jauna fa lazao fotsiny raha tsy tianao ty zanak'olona fa zay hoe ianao no be vazivazy eo tena marina rineny tena tsy mivazivazy aminareo mianaka fa tena nahita tena nahita ry jauna nahita n'iza vetivety teo indray tianao ireny ianao asaina mikarakara zay milaza tsy mahita ka n'izao ilaza ny tena marina ho misy manjakely zay ihany sady tena tialy izy tena resaka ve sa vazivazy ry jauna efa hoe sady tsy mivazivazy any tsy misimongamonga mihitsy aminareo mianaka hitako androany ny taola tezako roneny mba zanatsovo loatra re zanakiza tokoa ary iny iza ny anarany zanakiza aviaiza
ahoana tokoa re inona no olazaiko ka tsy valiana le misy jaune fa to mody variana eo indray ty ianao e ka angah mbola fantatro ny anarany na ny misy azy fa hono tsy adiny taty verisery zao reo ny paketigarako iny nentinao niaraka taminao aza le izy ko zany aza mody manodina resaka eo ry jaune fa zay tena marina lazaina misy mitady zany zoro fa ndana aloha jereo kely eny tompoko ka mba nataoko ay zary ny sigarako fa izy zany ry zoro tovavy kely tsara tarehy iny tao tompoko tsara tarena n'inona nanatitra ny sigarany jaune voarainy teny tananao tamin'izany nareo ny fampiresaka izany hony dia samy nanadino nareo rehefa nisaraka izay ary le izy roneny iny ve le hoe hovadinao aza miteniteny foana ry zoro raha iny kosa aloha no izy roneny raha mahasoa dia laniko zato isan-jato ndre tena ny sigarako ty zahay tokoa voatsaroko fa niraisy ny teny an-tanako ay le izy rehefa nisisika aho sakambiniko izy inona izy risery zao roa naninona keny tsy nampandrosoany se ka maika be hono izy fa manaraka fa izy zany ry jaune dia iza ny anarany ka angah mbola fantatro akory na ny anarany aza hafahafa be nky izay fionana izay fa hafahafa hoana ary andraso angefa ho tantaraiko anareo mianaka orineny ramasoa ary totsy nandalo tsy no alay vahiny ny jaune fa iny iza le nanatitra ny sigarany lindray andro rika ay ve ny anareo koa lo miseran'iny afaka natao anaitra ka tena mahafinaritra be nge le izy ry madamy na ny fitafiny na ny fitsikiny na ny fiteniny tena azo vady jerijery tokoa aloha raha jaune raha mahazoany iny valalany an-danitra avy ny anareo ka dia hoe ataoko mangidy siry tiany any iza no mahita na zatovavy malala ny toerana ambony eo amin'ny asasahaniny ka te hanadala azy fotsiny ohatra japoziny mpanadala le izy ka mpanaendry aza raha zay fijeriko azo maimaka atao mbaravarana izay ka iza ty izy zao na ny anarany na ny adresiny samy tsisy hainy jaune fa ahoana tokoa ary ny tsy mba nanadiadindra jaune an'izany dia ho very raha soa nefa raha jaune raha vototra iny ka mesy jaune indray ngambo izay be sangisangy izay avelao ao rehefa tsipitra avelao ao ry zoro ay izay olona ndana voa efa olo-kaso izany fa tsy jaune ka ohatra feony any izay roneny rahamasoa feon'iza feon'le vehivavy ndana ary voa efa izay laozanao miana any eo amandroso tompoko andray fa izy ty salama tompoko mahanahoana ianao ry tovovavy salama tsara tompoko andray tena tsy miova ianao fa izy ary tikala kely ty to miseho mahalala mandrosoa kia mandrosoa dia mipetrapetra misaotra indrindra tompoko izy ary ty ary tonga ilazinina izy ary le ilay nanatitra ny sigarany mesy jaune ary neny ramasoa ay ianao le taty indray andro eny tompoko izy zany le hoe hovadiny jaune ary neny ramasoa mba marenina ry zoro tsy atsangay jaune mbola miasa izy anaka mbola tsy nirava fa iza moa ianao raha tsy mahadiso anaka andray fa ngah mbola tsy nilazainy jaune anareo tsy anaka lazainy tsy misy fantany na ny anaranao na izay adresinao jaune iny koa imandresy ny anarako tompoko tany efianarantsony nalalako anareo tao aminareo tamin'ny nalasany vadinao reny
Ny Artoro niaraka tamin'ny namako tamin'ireny. Ay, Tena tsy miova ianao. tena olona fantatry John zany ty fa be laingalainga aminay foana iny. Ay vare e. Zany noho izy tompoko. Na i John koa azany hoe tena tsy nahatadidy ahy. Mbola maharitra nga izy vao mirava. Ie, amin'ny 5 any izy vao mirava rehefa larobe ohatran'izao. Ay, ka tsy ahandra zao raha izaniko. Mbola misy fotoana vonjeko. De tsy andro ve ianao? Mipetrapetra moa aloha e. Angalao jus izy ry Zoro a. Aleo reo zokony anao rina tompoko. Rehefa malalaka mandalo ihany. Zay ary aloha fa ilaozako angambonareo mianaka. Tokony vao hipetrapetraka nama fa mahafinaritra anaky ny mijery ny akatony azy. De mba misy olombelona tsara ihany eto ambonin'ity tany tiako. Velominareo mianaka. Veloma ary re anako. Veloma tompoko. Iny ary le izy ny Andamasoa. Ahoana ny fijerinao azy? 18 sa 19/20 no tomenao azy? Tasitasy kely mahafinaritra aloha le zanak'olona. Fa ianao a, amin'ity vavanao mipetsipetsony ity, eo masony eo de hoe le vadiny John. Fangamo vao sekre le izy. Mahatsiravina. Finina foana ary ty resabenareo mianaka isaky ny tsy mahay io ahy ty e. Ay tonga ianao Monsieur John. Tara kely ianao Fa maninona? teo le izy. Iza miteo roneny? Teo le zanak'olona ry John. Nitady anao vao aingana teo. Tsy fanena taminao tany am-bavatany. Iza miteo le retsy a? Maninona ny tsy lazaina fa ianareo mianaka koa eo no? Ary ay moa nefa nambaraina anao daholo ny anarany na ny adresiny. Fa de izahay no anafinafenana eo. Teo mandresy ry John. Mandresy no anarany ary tamin'ny fianarantsoana ireo no nifankalala. Anisan'ny ny Artoro tao amintsika hono izy tamin'ny nahafatesan-drainao reny. Mandresy? Tany fianarantsoa? Ankona mihitsy teo ny Andamasoa Monsieur John tamin'ny bakosteny. Io indray ianao sy ny vavanao mipetsipetsina ry Zoro a. Ka tsy azoazonao ary ve le izy? Mandresy? Tany fianarantsoa? Fa iza ary kiala kely iny? Mitandremy alary John fa tena lasany iny fo amam-panahiny sy zany e. Zay no atondiko aty ramsia. Lazainy amindroneny fa hoe efa nambarany ihany adresiny kanefa de ino tantaraiko anao teo iny ny resaka ny fanaovanay tamin'le fionanay. Na ny anarany aza tsy nolazainy ahy mihitsy. De tsy niverina tany aminareo tsony izy? Tsy niverina tsony izy ramsia. Efa ho ray volana zay. Tsy nifanena koa nefa nareo? Zany tokoa. Mandresy. Iza ary zany? Mety ho mpianatra teto angamba izy tamin'ny reny fotoana nanaovanay service national teto reny ramsia. Tamin'ny taona firy moa nareo teto reny? Tamin'ny 85. Na mpianatra 4e sy 5e tamin'ireny. To tsy mpianatra nefa izy. Angamba koa tsy mbola 3e izy aloha e. Mety ho 6e izy zany? Zany tokoa ramsia. Andraso ary hoe atsony santy hitondra ny registre ny 6e tamin'ireny fotoana ireny. Mba manampy ahy mandamina ny dossier eto mantsy izy rehefa tsy mianatra toy izao. Tena mitombo mihitsy ny ankizy ramsia. Marina maramba nahalalany sandy raha ny fanena tany amin'ny vilona tany zay da. Efa vavy be mihitsy zany efa vavy be mihitsy sandy amin'izao ka hitrany amin'ny université izy amin'izao. Andrasoko kely ary hoe Sandy! Sandy io? Ahoana tompoko? Mba entiko ilay ty hoe ny registre ny 6e tamin'ny taona 84, 85 ary 86. Ny registre matricule. Ie, aleo jerena daholo ny tamin'ireo tamin'ny taona 3 mifanesy mifanarakaraka ireo e. Reto le izy ry papa.
aleo ary andao samy hijery ray sika telo mianaka. Reto a ny an'ny Monsieur John, ity a ny Sandy. Aleo reto tamin'ny 86 reto kosa ny anahy. Anaran'iza ny jerena? Anaran'ny Mandresy. Mandresy? Mandresy? Mandresy raha izy? Fa ahoana? Sao dia Rajoanarivo Mandresy? Fa ahoana? Tsy fantatro aloha ny fanampiny fa dia io Mandresy io fotsiny ny fantatro. Fa misy inona no tao mahataitra anareo mianaka? Ka tsy izany mantsy Ramsey John fa... Fa maninona? Efa maty Mandresy Irseha. Ah? Maty? Ie. Accidenté. Nanao vakansy tany Majunga izy tamin'ny grande vakansy tamin'ny roa taona lasa. Tratry ny lozam-piarakodia izy tamin'ny fiverenan'ny nody. Ah? Maty ve? Ramsey ka vao ray volana iny izay na tany azy Antananarivo e. Araka ireny resaka nolazaiko anao teo reny. Ramsey John, efa maty Mandresy. Raha tsy niala heliko andreny amin'ny famoahana fotamandry dia nentiko tany amin'ny zareo ianao. Enako fafa mantsy zareo no mipetraka. Ory izy mianaka. Mandresy hafa kosa angamba le hitanay tany Antananarivo fa tsy maty zany e. Ka Mandresy izy ary? Tsy iray kilasy moa nareo? Ie, 6e2 zay tamin'ny Ramsey John nanao SN teo reny. Ka jereo aloha ty registre fa sao dia misy Mandresy hafa tany amin'ny kilasy hafa tany. 6e firy moa no nisy teto tamin'ireny Ramsey? Nisy section N. Ka mety tany amin'ny section hafa ty Mandresy tany aminay ty ka. Andraso aloha. Tsy misy an'ilay sarinareo nanao baolina moa amin'ny biblioteka eo? Ie, misy an'ilay sarinao be azy miny eo. Andana hoe alay vetivety anaka. Ie, andraso tokoa fa alaiko ny sarin'ny Mandresy efa maty izay. Fa ahoana ary zao le ty e. Dia olona efa maty ve iny hitako tany Antananarivo iny? Dia ho sanatria lolo vokatra ve na havelo? Izao ve na mavo mba amin'ity dia ho havelo ny adefa ny fitiavako. Dia ho havelo ve ny malalako e? Ity le sary. Aiza hoe? Ie, io mihitsy izy. Io le numéro 8 io. Fa maninona no asianareo lakroa mainty ny andrina? Ka io mihitsy anie izany Mandresy efa maty izany. Tena loza marina. Tena ny tia velo ah. Tena velo ny malalako. Loza zany. Tena io ve izany hitanao tany Tanava ray volana izany? Tena izy io ry Sandy ah. Tena mahagaga izany Irseha. Tena efa maty Mandresy. Tena nanatrika ny fandevenana tany ambanivohitra zareo mihitsy maty zahay. Tena olo-kafa kosa le hitanay fa tsy ty izy tiry izy mianaka ka. Fa olo-kafa tena mitovy aminy fotsiny le tany Antananarivo. Dia mitovy hatramin'ny anarany. Ka mitovy ka atao ahoana ary fa mitovy ka dia mitovy zay ka ataontsika ahoana? Raha ty marina. Dia inona no hevitra? Izao no hevitra hitako izy mianaka. Hoentiko hiakatra hiaraka amiko any Antananarivo i Sandy. Anamarina tsara raha tena ilay Mandresy maty a, le Mandresy taty zany, le Mandresy maty nalony fasana io miseho amina io. Ahoana zany anaka? Asan'ny papa. Fa oviana moa nareo no miditra? Mbola afaka ray volana. Dia oviana nareo no mihevitra hiakatra? Raha pitsoka. Izay angamba izany no azo atao hoe aleo miaraka aminareo Sandy hanamarina hoe i Mandresy tokoa io na olo-kafa. Izany tokoa n'izy raha misefa dia misaotra betsaka ary. Dia taiza foana moa izany zanako izany dia tsy namangy intsony ireo olona. Efa ho ray volana mahery izay. Ty fotoka azy vorona tokoa ty ka izay manana ny manantony mba hiandry an'izao namangy ao fa Ka lazay no tsy mbola nambaranao azy anie ny adresinao e. John iny koa mba saroka dino. Tena marina e. Izao izy izao ny lasan'ny fianaratsony jery anao mihitsy.
Fianaran-tsoa tsy ao izy zany. Ie, lasany tamin'ny zoma izy. Gagabe izy noho ny tsy nahitanao intsony sy nandre hoe tsy mitsidika taty an-trano intsony ianao dia lasa nitady ianao any. Dia ovinony izy no miverina? Angamba tsy haritrano izy ka rehefa tsy mahitanao ve izy tsy hiverina. Ay ve misy olona ato e? Manahoana? Salama? Inona vaovao? Izy daholo ve izany fanontaniana sesilany izany ry Zoroa? Zoro sy ny adalany mba hikarakarao jeu aloha ny vahiny fa to dia jerem-potsiny eto. Aza misahirana ireo nareo mianaka e. Tsy haharitra neha fa saika mba hanontany kely an'i Zoro raha mahita mpanefy firavaka mahay sy mahatoky izy. Fa ahoana? Miala ho any vaton'ity firavaka ity sady mitady tapaka ka mba tiako amboarina kely. Ay, radanja ka. Sady namana no tena mahay izy. Sady tsy dia lafo karama ihany koa. Ay, ka mba hiangavy an'i Zoro re aho izany raha azo atao. Tsy maninona ka. Sady tsy dia be asa le ry ao. Mety ho vitany malakilaky ty. Azafady hoe, tsara kosa izany a. Sady mafonjafonja ery. Lova tamin'ny bebe hony izy io. Mety ohatrin'ny re izao no manao an'io e. Tsy dia lafo ka. Tsy dia lafo karama koa radanja ka. Ka ohatrin'ny izany ny vola apetrako? Aleo aloha amboariny dia ho hita eo e. Raha mila vola maika izy dia soloako. Dia rehefa tonga maka azy ety ianao mifandamina isika mianaka. Tsy manahirana anao izay. Tsy maninona ka. Aleo amin'izay ary fa misaotra meloa e. Mazotoa ary re. Zogarana sisa fa lany ny tamarin. Lany anga ny aorta. Maninona no tsy hitondrana ny vahiny? Tombola misy tokoa ka. Aleo hoe alaiky vetivety ary. Aingana ianao e. Ao ataovy re ty jeu anako. Mafana ery izany andro izany. Nareo mianaka koa dia misahirana ery. Tsy misy misahirana izany re izahay e. Zavatra misy ao io fa tsy hoe vao foronina tsinona koa. Ao, mazotoa? Ie, dia azo tokoa moa izany. Dia mba teneny kely hoa John rehefa tonga eo hoe aza dia mba saroka dinony hoe fa mba mamangy. Aza matahotra ianao fa ataoko tsara lazaina mihitsy ny havatra. Raha tsy mandeha izy dia izaho mihitsy no makany. Izany tokoa. Ireto re ny aorta dia mazotoa tompoko. Efa nisotro jus ka ampy izay fa misaotra betsaka. Dry, ary iny izany zavatra mamofomofona be izany. Fatim-boly sa fingotra ny dorana? Inona tokoa izany ry Zoro a? Marina tsy mahasosotra be izy izany. Tena tsy zakako ka. Marina tsy tao fanina. Kay, mangatsiaka be aho izany. Tena andeha hody aho fa tao voan'ny tafika. Nana hoe jereo kely izany ry Zoro. Tena tsy zakako. Mangatsiaka be aho. Lozako nareo fa veloma tompoko. Sepotra marina. Finy izany ry Zoro a. Nitsofin'ny rivotra angamba ilay bato fasianao fingotra labozia teo am-baravarakely dia latsaka tao anaty fataperana nandrahoako laoka. Dia izay midonaka izay. Ary nakaiza ny vahiny teo? Lasa izy fa tsy zakany nono fa ataona nepitra azy izany fofony izany. Mba hafahafa koa izany. Ka raha tsy velona matotoka tsy hatato fingotra dorana. Eno ary Zoro. Ndraiky sando marina. Izay ndraiky vao tafahoana marina tokoa. Firy taona izay? Ka nareo mantsy rehefa mandeha dia lasa tsy mba miverimberina intsony. Tena adinonareo fianaran-tsoa. Tsy hoe manadino akifa be ny fahasahiranana. Ity angezandry re tsy marina. Tena tsy fantatro mihitsy raha ny fanena tany anarana tany sika mianaka. Ka vao kilasy de 6e izy rineny sika tany reny.
zaho efa hiakatra nandrainjato. Efa afaka baka tsara kosa izany ka maninona kira mianatra tia? Aloha eo akaiky ny dada sy neny ihany ka mbola vita eo ihany tsinona ny lalam-pifanana ataoko. Ny vatany fotsiny ny lehiberiny eny fa mbola zaza tsy maoty tsy mahasaratra aman-dreny. Raha misedraonina koa. Ka nanahoana dia nareo re anako? Nanahoana tokoa Ramose? Any ve? Tsy any sia. Ka nareo nefa lazana hoe olona teriviany ilay izy fa nareo tsy mino. Te hitsangatsangana tamin'ny fianarantsony ianao ry Zoro a. Eny e, tsara ihany aloha ny nandehanany tany. Zaho mba tonga aty amintsika ry Sandy. Fa ahoana re olona? Mbola niverina teto nga le izy ry Zoro? Teo tokoa izy Ramose. I mandresy ve? Eny anaka. Ary ianao hono ry John aza dia saroka dino. Efa nambarana ianao tsara be hono ny toerana misy azy. Atoroy anay ka? Atoroy anay amangina ihany rehefa tsy afaka ianao. Hitanao ary zany ry Sandy. Any izy hoa. Tena mahagaga izany marina. Fa ahoana e? Fa misy inona? Efa maty mandresy tompoko. Ty mandainga ratsy. Kay, azafady marina re. Aza dia manaitra re ianao ry Sandy fa mampiteniteny foana marina. Maty ahoana? Dia mahatoviana. Efa 2 taona izay tompoko. Ka vao teo ane izy maly. Omaly? I mandresy ve? Iny anaka. Namangy anay teto izy omaly. Ampiasay ho iany zareo nge aloha le sarinareo ry Sandy. Sary inona? Misy sarin' zareo niarana nanao baolina izay ihany. Apita ao amin'ilay namangy anareo maly sao dia olona samihafa. Azafady hoe? Andrasy fa tao anaty poketrato le izy. Ty eo. Aiza hoe? Ity izy ty. Ity numéro 8 ty. Fa nahoana no asianareo lacroix mainty ny andriny? Ka io anie izany mandresy maty izany tompoko. Ka io anie le namangy anay teto maly. Tena io vatana sy fanahy. Ore olona. Tena mahavariana izao marina. Ka didieny mpamangy fotsiny ve izy teo izay moa nisy atondiny hafa? Nitondra rotsy volamena tsara tarehy izay izy dia nampamboariny tetsy amin'ny dadansa fa saika tapaka dia sady niala koa le vatony teo amin'ilay sary fo. Firavaka volamena? Ao ve le izy? Ie, vao avy naka azy teo mihitsy aho zao. Vao eo mihitsy no natsondra dadansa. Azafady kely eo jereko. Misy koa le lova tamin'ny bebeny Charles izay mantsy. Tsy mety amindreny hono dia izy no manao azy. Ie, izay tokoa ny filazany. Ity le izy. Azafady hoe. Oay. Tena le rojony mandresy tokoa ty. Tena izy ty e. Mpinamana be mantsy izay roa vavy. Omena novako foana ary tiako. Indraindray efa mila haritra iray volana ty amiko foana. Hitanao ary zany. Velano mandresy. Tena mahagaga izany marina. Ka izy ary le maty nalevina tany Fianaratsoa. Sa sao dia mba... Sao dia maninona? Sao dia mba karazany roa ny lolo vokatry roa ny zareo ka ny avelony sisa mandehandeha any. Ny avelony? Tsy misy an'izany sany fa aza miteniteny foana eo anao Tsy ny tia avelo zany aka. Tena olombelo linona mbapony fo mampanahiko iny. Tsy avelo zany ny olo tiako e. Tsy avelo ny malalako ka. Avelo hoe? Ka fa tena mety ho marina tokoa izay. Fa ahoana ry Zoro? Io indray Zoro fa hiteniteny foana. Tena tsy miteniteny foana fa tena marina izany e. Tena avelo iny. Lolo, matoto, angatra. Fa ahoana? Maharenina ry Zoro Raha tsy velo ve iny atahotra fingotra dorana e. Fingotra dorana? Fingotra dorana ahoana? Ie, latsaka tao anaty fatapera le fingotra tao anaty baty eo am-baravarankelin'ny lakozia. Le fingotra labozengoniny ny ramasoa iny. Ohatra n'inona ozy nareo ny fikoropahan'ny tsoka nandositra. Sepitra hony izy mangatsika hony vonintazo tena lolo iny ka. Faty mitsangana fa tsy olombelona.
marina ve zany roneny? Ie, ohatra ny tsoka tampotampoka izay tokoa aloha izy noho nandre ilay fofony. Ny valo arika sy nangovotra tampoka dia lasa. Io ary neny Monsieur John. Efa maty ho amandresy. Ny avelo mihitsy izay mivezivezy aty izay. Fa baraka marina. Efa ndesaka tamina velo indray ty. Izay vao isy telona fatim-bolo marina fa ota faty. Mareniny sy. De inona no andeha atao re olona? De tadiavo mihitsy re marina izay vahaolana fa tonga de politra dobla re vao maizimaiziny izay no mitapody eo a. Ka atsoy ary zay olona ato zany ny tanin'izany ray ny velo zany ko. Tao mangina be izy zany. Fa hoana marina nalazain'ny olona tery an-tanàna tery. De tio atio no nitsangan'ilay loza ary mpimasy mahay mahalala raha ty le ray ny velo ty. Nisy olona fe herinandro tatiorian'ny sehoan'ny lozany hono vao hita ny fatiny ary rangaha io zany no nanoro ny toerana nisy azy. Ka aleo antsoina rehefa sao dia mba ao ihany zany rangaha zany. Ka tena mangina be aty izany ko. Azy izay olona. Izay olona. Ao ve ringara ny velo a? Eno hoe fa ohatrany misy olona mikoaka zany. Ohatrany misy nikasokasoka tokoa zany ka. Ay izay olona. Fa izy zany izahay rery-tsaky a. Vahiny avy lavitra mila famonjena rehefa voay e. Andraso ary fa ho avy ahy e. Zay kosaka. Soa ihany, efa saikivy a. Fa ony zay e. Mila vozy aminao re zay rikako fa misy olana. Tsy mahazo mandroso ve zahay e? Ka andraso kely aloha. Sory aloha ny tsapanareo fa tany masina ny diavinareo. Izay ary mandrosoa amin'izay. Misaotra indrindra re tompoko. Io ny sesabory de mipetrapetrahy e. Misaotra rikaka a. Fa avy aiza olonareo zany e. Avy an'Antananarivo zay rikaka a. Tsy ampiketaka mivezivezy e. Very ondrony ka manaramorona rikaka. Ohatry ny atafy be am'reto ala ray ny velony any. Mahaiza tsara mikandra. Andraso ary aloha hoe mito dia miantsinana ary nareo telo mianaka te akipio ny masinareo e. Izay de zay afaka mamaly ny fanontaniako de tonga de miteny fa tsy mifampiandry mazava. Eny tompoko. Eto ary ny resakareo e. Tsaronao veritsako fa nisy accident be nahatsiravina de ty efa ho roa taona lasa angam'izay e. Poa hitako hoe ony masina. Fiara be avy any Mahajanga de ho any Antananarivo. Eny tompoko. Ka lazaiko anareo fa mbola misy fatsy tonga any amiavany hatramin'izao anie ao anatin'ny ranony varinan'le fiara io e. Ao izy de mivezivezy manao sangy mahery amin'ny velona eo ny velon'ny kala ratsy io. Ay ary nenareo. Tena izay angamba mandresy. Loza marina. Fatin'olo-kafa angamba le tany an-tanàna. Tena velo zany ny malalako fa tsy olombelona le ty. De ahoana tsara hoe rikaka. Ka misy tovavy tsara tarehy eo tazoniny masina ho vadiny eo anaty rano eo e. Tovavy inona rikaka? Tovavy tsy hita faty tamin'iny lozinika. Tsy foiny masina izy io de tazonany eo. Zava-doza marina. De ahoana rikaka? Ka tsy tamana tsara kely io de mivezivezy tonga any lavitra be any ny avelony. Ny avelony? Zany hoe efa maty izy zany. Efa maty tokoa ka. Zay ary nenareo.
Ka inona no tokony atao amin'izany trikaky a? Fa ono a fianakaviany angamo nareo. Eny tompoko. Ka izao no izy raha izany. Tsy maintsy manao famozana nareo. Famozana ahoana? Ka mametraka vola eto nareo e. Vola 770 sy 700 sy 700. De vidina reny akoho mainty manifika de amboariko io fahazava-tahotra nareo roanaka. Zay ramose Tia mivola ry John. So ihany fa efa nanomana vola madinika. ka atao any le vidina akoho mainty. Ohatra inona re zany no mety ho vidiny reny akoho mainty ry tsaky a? 700 eo de mahazo tsara peka. Ny ampy 700 zany reto de vita. Omeo 4 alina izy ry neny a. Ataovy madinika ny vola omena fa tsy mamerim-bola aho a. Ireny misy 4 alina ry tsaky de azonao anao ny ambiny a. Tsara tsy otrano a. Tsara tsodrano rehefa mba ataovy izay tsy hiverimberenan'io avelo eo aminay intsony. Aza matahotra ho anareo fa alefako tanteraka any amin'ny tsy mahay mipody io e. Tena lalina zany marina. Tena avelo zany no malalako. Veloma ry mandrisy. Fa izao a omeko fanafody nareo de fafazanareo anio ny tolambaraavaranareo. Sady mitelo hoe tsy varavarany maty fa faravarany velonako mipodiana any amin'ny finenany maty. Averina impito zay vao mahazo miditra nareo. Mazava ve? Eny tompoko. Izay zany fa ity le fanafody de tapo rano ray very ty rehefa mahita rano madio eny an-dalana eny nareo. Eny ary njarainy a. Izay zany no izy a. Izay no izy fa aza manahatsony nareo fa milamina io e. Ka andao amin'izay sika andeha. Lasa ary zay ry tsaky a. Soa fa tsarana ianaka. Veloma ry kiaky a. Masina re afako. Mora ambakaina. Aiza no alalako izay masina sy faty tavely zany ahy. So ihany aloha fa mipetrapetraka eny an-tanàna eny le zafa manao laza masaka momba eny. Efa mody anontany ny adala eny aby ny atindin'ny olo lavilavitra reny ka mitsirika milaza amiko aingany aty izy rehefa avy eo. Reny ihany no mody everiko lazaiko de mino tokoa vahoaka. Mora ambakaina. Ano ray ny velo fa anompihinana. Aiza ihany ary reny olona reny. Ny andro ty miariva. Na nahoana re zay ny dian'izy ireo tany. Na hita marina ve sa de sanatria ho avelo tokoa ve na malakala mahafinaritra iny le ty. Mety tena ho avelo ka. Vitsivitsy mantsy ny olombelona manana endrika sospika tonga lafatra toy ireny. De tsara koa. Koa re izao hoe laharereto moa zao no mipody eo kalan'iny. Fa ho eo ambaravarana izy dia karanto mivangitika ry talina. Ay arery valehako bebe o. Aza hitako aza mahita any zany. Aleo aloha miomana ihany fa ny alina hono tsy mba namanako. Aleo dia atao akaiky reto. Ity eto ny fatim-bolo hodorana zay vao manimanitra velo eto. Reto ny vakina disika. Ty ny mandava sarotra. Inona koa? Zay. Oay, zay ka adiniko ny baiboly sy ny lakroa. Reto. Ny baiboly ondanana moa ny lakroa ravahana. Zay zao elahy ohatra mba sefrerana ambodin'andro 8. Ny rebareba mainty ry sisa. Inona koa? So misy adiniko tera-javatra eo rehefa tonga tokoa ny tokoa.
Ary inona ary zany ohatra mikasokasoko izany? Ohatra misy olona tadiditra any izany. Aleo aloha ianona tsara. Dia izy va re ko ay ary tany izy ty anahy. Aleo hoe andramana ato ambany farafara ilay omby ahy ato. Dry, ary maninonao Zoro? Izay ary ny lahy. Anay ve nama mbola tsy manao hoe vita akory dia efa miditra sahady nareo le ty. Fa misitrika maninonao ianao e? Hiafina velo re ako aninona indray. Fa misy avelo misodisody angato aminareo? Fa ianao ka ho iza indray? Ay aby ary namany tsara masaka teo le ty. Inona? Za ve no ataony Zoro hoe avelo? Eny re ranona. Ary eto eo ihany a. Aza mandrosotsony mihoatra an'io fa dorako reto a. Inona reny inona? Odilolo reto ry ty a. Seporika ataoko maniny angariny amin'reto eo reo vao mandroso kely eo foana. Fita no nilaza taminareo hoe avelo a? Hita fa olona efa maty ianao ko. Numéro 8. Misy lakroa mainty. Finampy ary zany teneny Zoro zany. Jereo fa tena mivaloarika ny tahotra mihitsy ty izy. Zoro a, avy raisy ny tanako. Tsy avelo na lolo na matotoa zany fa olombelona nofo sy raha toanao. Dray. Hikasika velo zany. Zanatry ny vava aladiny lela. Nefa vita taloha ireny aza nanenenanao. Ay ve ka lelaka bozy toy izao ty Zoro ty? Ny tena Zoro hitako tamin'ny filma nefa olona tena mahavita azy. Zay fihevitra ho azy aloha tsy maninona fa Zoro indray dia tsy ady amina velo zany na kisy pare azany any. Karaha zao mpihaoko tampoka ny jiro. Ny interrupteur efa ty akaiko ty ihany. Dia tonga dia maty direct ako inona indray. Aza manao 5 raty a. Ary mikisakisa teo ambaravarana teo mbako akako lampe de poche fa so misy delesta tapoko eo tokoa. Mandeha ihany arasay. Raha vao mandalo eo ianao dia any dia samboriko dia kekeriko ny tena dia tsoiko ny rà. Maharenina fa ho paiko eo a. Kay, fa maninona ary aho izany? Zoro a, vonjeo ahy e. Marina tsy mangatsiaka be aho izany. Ay zany lakroa teo. Mbela fa lolo a. Belo aho fa lolo vokatra. Lolo mbosary, lolo paty, lolo navelo. Mangatsiaka be aho Zoro a. Marary be ny andohako. Fanina? Mbela fa lolo a. Lolo mandainga, lolo be fikafika. Dorana marina. Dia raha dorana ve sa paika fotsiny? Lolo koa ve dia mba hay dorana sy tonga dia ho maty no hainy. Ka nga misy ilay fahalana izany azy. Taoko ny sy valana ny varavarana. Inona re ro hevitry? Tonga dia misaoty alahy zay vao afaka miala tato. Ko re tonga dia samoriny amin'ny aniny eo alahy re mandikadika azy eo. Inona re no ataoko e? Re tena torana tokoa re ianao raha velo ahitseo ny tongotra ave. Mody tsy mandre a. Aleo aloha averina. Re tena torana tokoa re ianao raha velo dia ahitseo any tongotra kavy. To tena tsy metsika le ty. Tena voty marina. Dia inona no hevitra? Aleo hoe kitiana kely amin'ity kofafy ty. Azay. To tena tsy metsika le ty. Fa naninona ary? Aleo hoe kasena kely ny andriny. Ay ary mangatsiaka be ohatra ny sanona maitso kely amin'ny akondro io e. Dia ahoana? Io vehivavy kely koa ve lety dia atahorany lafa kasy hoany a? Zay. Ndry. Ary to tsy mangatsiaka. Marina tsy olombelona ty fa tsy alolo zany ka. Ko naninona ary? Tena olombelona ty ka. Tena lera nga hoentina hamonjy dokotera fa tsy avelo zany ty fa tena olombelona. Zay. Alay mba tena hoe tse-pandriana aloha dia avy eo mahatsy fanampiana hitondra azy any amin'ny hopitaly.
tena mino a fa mbola nandalo teto indray zay ny avelony mandrisy ve ie ka ny vinoy ny varesana ataon'iny ny zoro hoe jereo ny trano ny korotana varavarana tsy mihidy aza hitako aza mahita ala ka hoe eny ambony fasana eny anjanahary eny no hita zoro aza miteniteny foana eo ry jaona ka ankaiza tokoa ary zoro tena aleo mampandreny polisy a zany mihitsy koa ny eritreretiko ka izao ary no andeha atao hoe miara-mandeha sika telo mianaka de ny ray mampandreny polisy ny ray manao filazana amin'ny ainao manjery eto a-tanàna na ray kosa mamonjy hopitaly sao de mba tsabonany ny adala tena marina zany ka aleo zany manao filazana any amin'ny any amanjery ka za aloha aleo any amin'ny polisy ay de za zany amoditra any amin'ny hopitaly andao ary velesy ny vidy ny mbola mafana sa sao de tokony hiaraka kosa nareo mianaka asa tsy aleo tokoa ary zay andehana ary fa anampy kely blouson a de mandeha tonga de mandehana fa izaho manidiny trano zay zany fa lasa ary zay fa lasa lavitra zay izy mianaka aleo aloha makasaina kely eto an-jaridaina eto a mampandritetika tsara vao mandeha aiza moa zany zao no andehanako meloha izy mianaka zay efa mety tonga any amin'ny hopitaly ndry fa iza koa ary zany manampina ny masoko zany tanam-behivavy aloha ary tanan'olombelona fa tsy tanana velo sanatria ka mba tanan'iza nefa isandy ve okary aloha aza mbola mipoitra fa leo fantaritra izay ranomanitra zay efa reko zay aniza re oka fa tadidiko mandrisy za tokoa ty ry jauna mandrisy fa hony zao ary maninona ny gagabe sy ary maninona ny gagabe sy tomatahotra ianao mandrisy eno a mandresy tokoa ty ramose jauna mandresy le nianatra tao amin'ny cgn tsy an'olondreo tao fianaran-tsoa tamin'ny fotoana nanaovanao SN reny mandresy lay tovavy kely nitianao mangina fa tsy neverinao nataoko dolo ny fomba rehetra ampahafantarana anao ny fitiavako anao na tamin'ny fiteny na firesaka na fihetsika fankitsapanao zany olombelona ve ty miresaka amiko ty olombelona ramose a ino tsara fa hoazavaiko anao ny tantarako classe de 3e nandao amin'ny fianaran-tsoa nareo tsy ny faneraserintsony sika vatany vao vita amin'ny service nareo tsy nety maty nefa ny fitiavako anao fa vao maika ny tombo nanao antindiny lalao baoleny anjaindraty zay ny ankivy angamba tena ilalao ny diny fa ny akosa fikasana mpita ilay fitiavana miredareda tao am-poko saingy tsapanao zany neveriko faty kelikely io fitiavana io rehefa hoe lavitry ny maso lavitry ny fo satria mifindra taty tanàna reo kanefa efa lalipaky ilay izy ka tsy voaongotra mihitsy mandrisy fa tsy maty ve ianao iza lay maty lazay ny sandina levina tany fianaratsoa nanao voyage d'étude tany Mahajanga zay tamin'ny classe de première nisy ankizy vavy nitovy be tamiko zay nifanila tamin'ny tranony vantananay sady avany madama tompona andraikitra nitondra anay tany narindrany ny anarany nifankahazo be zay ary nankasarotinay mihitsy ny olona fa niezahanay roa vavy nampitoviana foana ny fitafinay ka de be mihitsy ny tsy nahena navaka ny mandresy sy narindra oka fa mazava niaraka taminareo narindra rehefa niverina nody nareo zany tokoa
dia ny vata mangatsiaka no nentina nalevina tany aminareo. Fa za kosa tafavoaka tao anatin'ny fiara dia nipitika tany anaty rano, nentin'ny rano ary mpanjony iray efa tany amin'ny kilometatra maromaro ny alo an'io toerana io no nahita. Tsara vita anary John fa profesera vao vita fianarana tany andafy momba ny fitsaboana io namonjy ahy io. Misaotra an'Andriamanitra. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola nitoy ny fikarakarana ahy, voadona mafy tokoa ka herintaona sy enim-bolana dia foana daholo ny fitadidiako rehetra. Ny fahatazanako anao tapoka teto arivo no nanomboka namerina tsikelikely ny fitadidiako. Lalana izany marina, tsy maty izany ianao, tsy avelo izany ny Ramose John, tsy maty aho saingy mbola tsaboina foana hatramin'izao. Raha vao lefy ny herin'ilay fanafody dia mangatsiaka tampoka toy ny olona voanitazo fanina dia sarotra. Mandrisy. Ny hevitra ho efa salama dia mitady anareo taty. Zoro rery ny tratrako tao, natao hatrako izy fa ny hevitra ho avelo toy ny anao teo. Ka izany ange no ny tantarainy sandy anay e. Tany fianaran-tsony jerenao aho dia izany ny vaovao azoko tany. Sandy? Sandy zanak'i Ramose Taleva? Ie, anisan'ny nanatrika ny fandevenana ny Mandresy izy. Narindra no nalevina tany Ramose. I Mandresy no famandrà, vatana sy fanahy, tia manatrika anao ty. Dia aizy Zoro? Ho avy eo izy ka, mbola niresaka amin'ny profesera ny momba ny areto sy ny fikarakarana ao izy satria tsy hipetraka antsony aho fa... Mandresy, manofy asa. Manofy ianao ry John. Ao, raiso ny tanako, ahatsapahanao fa olombelona nofy sy rahatoanao a. Fa tsy avelo. Mipetraka tokoa izay fanontanianao izay raha avako hoe avelo ve ny malalako? Ny valiny, tsiry John, tsy avelo ny malalanao fa olombelona nofy sy raha. Tianao efa ela be ary azonao tiavina mandrakizay. Mandrisy. John. Velively malalako. Dia penny randra. Nahenonao ny feony. Fitia sy manohy. Miaraka amin'ny Justin Ery ary ny mpanoratra. Nandray feo. Christian Rakotomizina.